fikambanana malagasy mijoro izay miaraka amin'ny ray aman-dreny mpianatra sy misy sotenan'ny mpampianatra frama moa zany fa hoe mbola mamonjy ny fivorinana zany izy ireo dia tsy afaka satria moa tsy maintsy atao dia zava-defa miandro miariva satria misy ny any amin'ny firaisana lavitra ny sasany tonga ato ka ny zavatra mba nitakinay zany sy ny fahitanay zany reanay izay nataon'ny sotenan'ny présidansa izay niteny tamin'ny tele dia efa misy efa fananome poste zato isan'ny ministera amin'ny fampianarana dia noho izany zany dia mba faly zany ny ray aman-dren'ny mpianatra hoe aloha mba handeha ny taom-pianarana 2014 sy 2015 satria efa mbo nanome toerana ihany zany arivo ho an'ny ministera amin'ny fampianarana ray alina ny ministeran'ny fampianarana ka noho izany dia mbo mangataka zany zahay soloko teny eto ny vahoaka mba handehana ny taom-pianarana 2014 2015 satria lasa takalonaina le vahoaka madinika satria tsy matakatra ny fandoavana okolazy eny amin'ny libre sy ny karazany ka tsy maintsy eny amin'ny sekolim-panjakana ihany no ahafahan'ny aty amin'ny vahoaka madinika ampianarana andro taranaka sy faramandiny. Noho izay andro izay ve no tonga nareo nanao an'ity fivoriana androany? Noho izay andro izay satria ireo ray aman-dren'ny mpianatra zany nangataka taminay hoe andao ny président mbo asivo ny famerenana ohatran'izay nanangananareo fikambanana satria raha tsisy anareo zay tsy afaka niteny tsy afaka ny anao an'izao sy anentana an'izao zavatra iza moa le nilaza le hoe efa nanome 10 000 poste ny fanjakana izy ty ministre ny kolotsaina efa nilaza zany tamin'ny andro nandeha tamin'ny télé hoe misy poste izay sotenan'ny gouvernement dia rean'ny olona moa tamin'ny radio sy tetỳ amin'ny télé. Ino zany le hetsika ataonareo? Hetsika ataonay zany zay dia mbo mangataka zay sy miantso an'ireo mpampianatra mba hampianatra an'ireo zanaky ny madinika zay tsy mianatra niditra an-dakilasy fa raha maty ny taom-pianarana ny fahaizana efa tsisy ny tohanina koa tsy misy tsy dia lasa tsy hotafariny dia firenena fanjakatsika. Raha tsy manaiky zany izy ireo dia ahoana izy moa zany misy amony efa nisy niteny aminay dia hoe miandry ny valiteniny any amin'ny présidentinay zay ozy. Inona le valiteny andrasany? Zay valiteny zay zany tsy haiko hoe momba an'ireo mpampianatra ireo zany misy niteny hoe zay tsy dakoro amin'ilay zavatra fatao sasany moa hoe manondrisy tsy fantatra moa nombadika zany tsindra sanatria miteny raha misy diso nitenitena sao dia misy ambadika politika na sy ny karazana ohatran'izay. Nareo zany eto tsisy ambadika politika? Inay zany tsy tsisy ambadika politika dia resaka social sy resaka miara-misoa vahoaka sy ny rehetrarehetra satria raha ohatra koa zany tsy ampiasaina le fitondrana ohatran'ny reny zao dia efa nafaly ny vahoaka madinika zany tetỳ ambany tanàna le hoe misy ohatra hoe satria hoe ampidirinay zany hoe resaka boîte de rose hoe tratra teny ananina sy teny ananina ary tamin'izao zany vorianay hoe nisy tratra zay sorana mono dia tamin'iny hoe nisy selogam nisy egy ministeran'ny défense ministeran'ny fitsarana ministeran'ny tontolo iainana dia vita izy moa manao ny asany ny industrie koa moa zany efa hitanay koa zay nitampilona taminay hoe ifoavy ny zone zay nionanay tamin'ny ministre ny industrie. Profil zay zone zay mety hoe novambra zany nitenen'ny ministre taminay nisokatra ny zone satria anisan'ny nanantona azy zay sy fanalo-hevitra fanakalo-hevitra aminy tamin'izay resaka zay mba isinony elan'ny ny halatra zany sy ny insécurité tsara aty an-tanàna raha tsisy ny asa moa dia tsy ny insécurité. Indraikitra ko présidentin'ny association fikambana Randriana Arsoa CRV présidentin'ny association fikambana malagasy mijoro zay zany aloha nita ray aman-dreny zany miantso anay misoloana iteny amin'izao andro ray satria raha tsy fikambanana ny teny an'ireo manahirana azy ny teny satria koa moa misy fatahorana ambany tanàna ngena niditra borao ary nitamono ka tsy vitany